Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifanena no iaravanantsika hatratraraka misy fahatelo ny volana Jolay ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny fiasan-tsaramassina araka ny marika toko voalohany. Marika toko voalohany 5/20 ka hatramin'ny 5/20. Marika toko voalohany 5/20 ka hatramin'ny 5/20. Itsika amin'ny alalan'i Jesosy avaka izany mofinaina izany. Ary no nandalo teny amoron-dranomasin'i Galilea Jesosy dia nahita an'i Simona sy André lalahiny Simona nanarato teo amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy. Ary hoy Jesosy taminy, andeha hanaraka ahy fa ataoko mpanarato-olona ianareo. Dia nandao ny arato miaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary rehefa nandroso kelikely Jesosy dia nahita an'i Jakoba zanak'i Zebedeo sy Jaona rahalahy izay teo an-tsambo kely koa nanamboatra ny aratony. Dia niantso azy niaraka tamin'izay izy ary izy no rahalahy nandaon'i Zebedeo rainy teo an-tsambo kely mba amin'ny olona ny karamainy ka dia nanaraka an'i Jesosy. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny antsoin'i Jesosy an'izy Efata ho mpianany Petera sy André ary Jakoba sy Jaona no tantarain'ny marika eto. Amperinasa ireto mpanarato ireto raha niantso azy Jesosy. Tsy hoe olona tsisy atao izy sanatria ny vava, fa olona teo am-panaovan-draharaha. Olona teo am-panaovan-draharaha ary azo lazaina hoe raharaha nahasondriana azy. Raha mamaky ny 5:20 tsika dia ho an'i Jaona sy Jakoba manokana dia niaraka tamin'i Zebedeo rainy izy. Ary nisy mpiara-miasa tamin'izany hoe karazana entreprise mihitsy ity nisy an'i Jakoba sy Jaona ity. Teo ny Zebedeo rainy fa teo koa ireo olona izay no karamainy niaraka taminy. Ekipa mihitsy izany ireto niaraka tamin'i Jaona sy Jakoba ireto. Ny laozany izany. Ny laozany izany hoe orinasany izany. Ny laozany izany orinasa na izany toeram-piasana, izany fandraharana satria lazaina ho mpandraharaha mihitsy Jakoba sy Jaona eto ny laozany izany. Ny laozany koa ny rainy izany. Hoy manao hoe ny antso izay niantsoana any Petera sy André eto ary ny antso niantsoana ny Jakoba sy Jaona no zary mofinaina ao antsika. Inona manamarika an'io antso io? Zavatra voalohany dia tsika manao hoe olona amperinasa no antsoin'ny tompo ary ny dikany hoe laozany ilay asany, ny laozany ilay fivelomany dia izao nanaraka an'i Jesosy izy. Ny fanarahana an'i Jesosy izany dia izao fahazahoana antoka no avy. Ny olona rehefa manaraka an'i Jesosy, ny olona rehefa manompo miaraka amin'i Jesosy, manompo an'i Jesosy, miala amin'ny asa fanao dia izao azon'ireto apôstôly ireto antoka fa momba azy Jesosy. Azony antoka no avy. Tsy nandao ny arato izy raha ohatra ka tsy azo ny antoka fa hitay azy, tsy azo ny antoka fa ho azo ny anteherana Andriamanitra. Anankiray mantsy zavako malala amin'izay vanim-potoana iainantsika ankehitriny izay mibaiko ny fotom-pisainan'ny olona ny lafin'ny materiel. Ary isan'ny fepetra ataon'ny olona mihitsy amin'ny fanompoana ny lafin'ny materiel. Tsy afaka manao an'io satria ny anton'asa ankoatr'izao, tsy afaka manao an'io satria ny fivelomana ankoatr'izao, tsy afaka manao an'io satria be dia be ny tsy foy. Fa izao eto Jesosy dia manome toky. Eto dia asehony ity antso ny antefa tamin'izy
efatra ty fa ny ho avy eo ampelantanan'Andriamanitra. Ny ho avy eo ampelantanan'Andriamanitra, ny olona zay manohina ny antson'Andriamanitra, ny olona zay mahafoy zay mety mahazatra azy, de zao hoy ny tompo amin'ny Marko ihany manao hoe tsy very ny valim-pity. Lazatra faharoa zay manamarika ity tantara ity dia tsy hoe nafoin'izy ireo lahy ihany materiel na ny zavatra hita maso, tsy hoe nilaozany ihany zay rehetra mety satria nanana finoana izy, fa izao nitoetran'izy ireo mihitsy tambanivohitra, mpanarato. Ny olona natsoiny Jesoa de zao tambanivohitra, mpanarato, tsy tany amin'ny université Jesoa kosa, marina fa tsy nisy université tam'izany fotoana zany, saingy zao nisy olona nanam-pahaizana tahaka ny université, ny tao amin'ny tempoly reo mpanorandalàna, reo mpamory hevitra, reo mpisorona isan-karazany, reo de olona nanam-pahaizana be avokoa, saingy ny olona natsoiny Jesoa de zao olona mpanarato tany Galily, ny tambanivohitra. Ina ny dikan'izany? Tsy miankina amin'ny fahaizana mampahalalana ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny antso iavako malala de fahasoavana. Mety tsy tsapan'ny olona indraindray satria mety mahita ny fahantrany ny mpanompon'Andriamanitra na ny fahatsorany mpanompon'Andriamanitra ny fiarahamonina, de manao hoe aza manao an'izany mpanompon'Andriamanitra, aza manao mpitandrina zany. Inona ny andaniana fotoana amin'ny asa mpitandremana, ny asan'ny mpitandrina nge asa mafy, ny asan'ny mpitandrina nge menjehan'ny olona, ny asan'ny mpitandrina nge miankina amin'ny olona, rakitra ve ny velomana, ny asan'ny mpitandrina ve be dia be no hitan'ny olona sarotra amin'ny asan'ny mpitandrina, asan'ny mpitandrina ve mamory olona, mivory tena indray, divan'ny olona tena indray, tsy zakan'ny olona rehefa mba maneho hevitra ianao, de ny asan'ny mpitandrina ve ty volana jolay moa tsika de manamarika manokana ny asan'ny mpitandrina satria mamoaka mpitandrina ny FJKM amin'ny faran'ny volana jolay, ary de saika tandrify am'izay zay fiantsoana indray ity volana ity mofinaina ity. Afaka malala betsaka ny olona tsy mahatakatra ny asan'ny mpitandrina raha tsy ny mpitandrina ihany. Ndray very zany mpitandrina zany angezo isaky ny alahady zany vao miasa mitory teny de manao batisa de mampianatra tekomenda rehefa alahady. Tsy zay ihany ny asan'ny mpitandrina. Ny asan'ny mpitandrina, ny asan'ny olom-boanjo tahaka ny mpitandrina na pretra io na religieux izy de zao midika fahafoizana ary midika fiainana ambany fahasoavana, fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ary tsy ny mpitandrina ihany fa ny olom-boanjo rehetra mazava ho azy, na diakona io, na katekista io, na mpiandro io, na lolo io de zao samy antsoin'Andriamanitra, samy antsoin'Andriamanitra hanao zany asa fanompony zany ho eo ambany fahasoavana, samy hanao zany asa fanompony zany ho eo ambany fahasoavana. Ravako fahasoavana ary ny antson'Andriamanitra, ary io antson'Andriamanitra io miantefa amin'ny olona rehetra, amin'ny sokajy taona rehetra, amin'ny toerana rehetra, de nataon'Andriamanitra hanana anjara am'izany antso zany izy. Fa izao mba mahafoiza tena, manana finoana fa rehefa Andriamanitra ny antsoanao de Andriamanitra ny karakaranao, Andriamanitra ny anteranao. Ary asehony Jesoa hoe zany miova sata mihitsy izy tamin'izy roa lahy manao hoe tsy ataoko mpanarato tsotra tsony nareo fa ho mpanarato-olona ianareo, zany hoe olona hamabo olona ho an'i Kristy, hitaona olona ho an'i Kristy, hitaona olona ho an'Andriamanitra. Ary zany ny asantsika fiangonana, ny asan'ny fiangonana de zao mpanarato olona, mambabo olona ho an'i Kristy, mitondra olona ho an'i Kristy. No zany dia asarobidy ny asan'ny fiangonana riavako. Eto am-paranana de mampahery atsika riavako hanao zava-dehibe ny fiantsoana. Eto de tsy nisy ninina mihitsy nomeny Jesoa takalony ny antsony. Tsy niteny izy tamin'ny Petera manao hoe ao fa ataoko mahasotrondro be ianao any amin'ny lioka zay, na hoe ao anao fa ampahitako fahagagana. Tsy misy ninina, tsisy fahagagana eo, tsisy ninina mihitsy eo fa tonga de nitenenina fotsiny izy Marka hoe andao anaraka aho Jesoa, de nanaraka. Tsy nisy famantarana fa zao antso tsotra.
abetsaka ry havako malala isika no nantsoin'Andriamanitra tao anatin'ny zavatra tsotra sy teny mamy feno fitiavana tahaka ny tenin'i Jesosy fotsy manao hoe nda ho anaraka. Betsaka amintsika no nantsoin'Andriamanitra tsy hoe sanatria nisy aretina be na nisy faharavam-pananana na sanatria tsy nisy hoe fahagagana manokana nataon'i Jesosy. Eny hain' Jesosy ny fahagagana manokana. Mety misy mpanompon'Andriamanitra nentsoin'Andriamanitra taminy hoe zava-tsara zava-manahirana fa betsaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra nantsoin'Andriamanitra tamin'ny fomba tsotra malefaka, teny malefaka tahaka izao tenin'i Jesosy fotsy manao hoe andeha anaraka. Ry havako zava-dehibe arany ny antso tsy voatery foana hoe tsy maintsy misy olona kapohana mafy na tsy ary famaizana avy any amin'ny fisotroana na ny ditra isan-karazany vao nanolo ny antsoin'Andriamanitra. Tsia be dehibe ny olona nantsoin'Andriamanitra tao anatin'ny fahatsorana. Tsy hoe olona dia nanana toetra tsy mendrika manokana na nanana toetra mendrika manokana fa olona tsotra ary betsaka amintsika no tsy nisy famantarana dia manahoana loatra fa nandre fotsiny tenin'i Jesosy hoe avy anaraka. Havako malala itsika mpanompon'Andriamanitra, itsika nantsoin'Andriamanitra tsy voatery ady varotra hitady famantarana amin'Andriamanitra mandrakariva manao hoe ampahitao fahagagana Andriamanitra vao anaraka anao, ampahitao zavatra manokana vao anaraka anao, atao vitako mihitsy ohatr'izao vao anaraka anao. Tsy voatery zany ny antson'Andriamanitra fa mety ho tsotra tahaka izao niantsonan'i Petera sy Andre zao, niantsonan'i Simona sy Andre na Petera, niantsonan'i Jakoba sy Jaona, teny tokana fotsiny avy anaraka. Ary mety ho zaik'ondra indray no miantefa amintsika rehefa alahady ny andro mety teny tsotra fotsiny dana manao katekomena dia raisintsika io feon'Andriamanitra zay, dana manao mpitandrina dia misy manony an'izany amin'ny teny tsotra. Ry havako malala ny olona tsopo dia izao tsoiny olona tsopo dia izao mora mahita koa ny fahatsoran'Andriamanitra. Fa aza dia mitady fepetra be manahoana amin'ny fanompona, aza dia mitady famantarana fa mandehana amin'ny finoana. Rehefa renao ny antson'Andriamanitra dia ekeo mora, ekeo ampitiavana tahaka izao niantson'Andriamanitra an'izy efatra amin'ny rahalahy zao. Ary mandrakariva izy efatra amin'ny rahalahy ireo dia tena hanamarika ny fiainany apôstôly iray manontolo mihitsy: Jakoba, Jaona, Simona ary Andre koa raha moa hanamarika ny tantaram-piainan'ny apôstôly. Azo lazaina hoe ho pilier na andrin'ny apôstôly mihitsy izy efatra amin'ny rahalahy ireo. Nefa ny fiantsoana azy tsotra dia tsotra. Ry havako malala enganenao ho tsopo tahaka izy efatra amin'ny rahalahy nantsoinao apôstôly rehetra. Enganenao tsy olona mpanao andraso lava, engane tsy olona mpanjeny androlany, engane tsy mpanao pitso lava, mangatakandrona amin'ny asa fanompona, fa rehefa mandre ny antson'ny tompo hoe andao anaraka dia hanoina ampitiavana. Vavaksika tompo aotsoranao zay nohony amin'ny antsonao miantefa aminay, antso tsotra, antso mpitiavana, antso mitona anay anetry tena antso miantso anay hanaraka anao dia vangiony fonay tompo, hanoina ny antsonao fa miandry anay ny mpiarabelona aminay, miandry anay ny fitoriana ny filazantsara dia marino zay tompo, hamasino zay tompo ary ataovy tia manao ny asa fanompona. Ireo zay misalasala tompo ampahirezo hifitotra aminao, ireo zay mandalo fizaham-toetra amin'ny fiantsona dia ampahirezo, ireo zay mafana fo tia ny asanao dia ampahirezo. Vavak'izay tompo ho an'ireo olom-bo antso rehetra, ny mpitandrina, ny mpirehitra, ny mpitondra fivavahana, ny laika tsotra zay miasa ny anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana, ampahirezo tompo mba hahataona olona ho anao, mba hahataona ny firenena ho anao, mba hamabo malagasy maro ho anao. Dia mangatak'izay tompo miheri-po sy herim-panahitra ny fiangonanao, hanao zava-dehibe ny fiantsona, hiaro ny fiantson'ny olom-bo antso, hitahiry ny fiantson'ny olom-bo antso, ampahery ny fiantson'ny olom-bo antso, satria fantatra fa tsy mora ny asa fanompona sy ny fijoina vavolombelona mba olom-bo antso. Dia mivavaka izay tompo ho an'ireo manana marary sy tsy salama,
pahirizo sy trano, reo manana olana sady ampanahy miantoraka aminao eno ivavaka Tompo, de mitahita ity tontolo andro na itianao Jesosy eo mba ny fahasoavanao. Amen.